La hoe mozika baroka dia karazana mozika nipoitra tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahafito amby folo izy io tany Eropa. Tamin'izany fotoana izany ny fiangonana no manafatra ny mozika izay soratan'ny mpanoratra. Matetika dia mozika masina fatao anaty fanimpom-pivavahana ny ankabetsahan'ny mozika tamin'ny vanim-potoana baroka. Arisan'izany ity requiem ny Heinrich Biber izay olalaovin'ny Chœur Miangaly ity, izay mozika fatao anaty fanimpom-pivavahana rehefa misy fahafatesana. Isan'ny mampiavaka ny mozika baroka ihany koa ny fampiasana zava-maneno izay tena natokana ho an'izany mozika izany. Isika eto Madagasikara nefa mampalahelo fa tsy manana an'ireo karazana zava-maneno ireo, ka ny ilalaovan'ny Chœur Miangaly azy miaraka amin'ireo mpitendry zava-maneno dia izay fitaovana ananantsika eto ihany no ezahanay ampiasaina sy olalaovina amin'ny fomba baroka. Jean-Sébastien Bach na ry George Friedrich Handel sy ry Antonio Vivaldi foana no fahenontsika eto Madagasikara. Heinrich Biber kosa izay sady tsy Alemanina mitovy amin'ry Bach no tsy Italianina mitovy amin'ry Vivaldi fa metisy Tchèque sy Autrichien, mpitendry lokanga malaza tany Eropa izy tamin'izany fotoana izany. Izay no nanomezany vahana kokoa ny lokanga ao anatin'ny asa soratra no soratany, akoatran'ny fampiarahana azy amin'ny antoko-pihira. Isan'ny tena mampiavaka an'ity Heinrich Biber ity dia ny fahaizany milalao ny asa sorany amin'ny famadibadiana ilay ataontsika hoe mélodie amin'ireo karazana feo misy ao anaty antoko-pihira. Izany hoe mety hisy fotoana henonao any amin'ny feo voalohany izany, mety hisy fotoana henonao tampoka any amin'ny feo faharoa sy any amin'ireo karazana feo hafa. Rehefa mihaino nefa ianao longan-javatra anankiray foana no henonao fa tsy tsikaritra ao izay fivadibadian'ny mélodie makany amin'ny karazam-peo samihafa izay.